tany an-dranomasina ny foiben'ilay rivo-doza Eliakim. Noho izany dia ity ny vaovao tselatra farany mahakasika iny rivo-doza iny. Tamin'ny telo tolakandro teo izy no tany amin'ny 20 kilometatra atsimo atsinanan'ny Mahanoro dia mbola mizotra manalavitra ny nosy any izy, izany hoe miana atsimo atsinanana amin'ny hafanganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Ny rivotra miaraka aminy moa dia mbola eo amin'ny 15 kilometatra isan'ora eo, ary ny tafio-drivotra 90 kilometatra isan'ora, izany hoe mbola tempête tropicale modérée izy. Ny filazana loza dia tsy dia misy fiovana firy satria any amin'ny faritry Vatovavy iny dia mbola ahina ny mety fisian'ny lotsakorana betsaka sy ny tafio-drivotra indraindray. Noho izany mbola mahazo filazana miloko mena ianareo na filazana loza mitatao noho izay abetsaka ny lotsakorana izay. Filazana miloko manga kosa izay midika fa efa lasa ny loza fa mila mailo hatrany ho an'ny faritry Diana, Sava, Boeny, Sofia, Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoronimany, Matsiatra Ambony, Alaotra Mangoro, Atsinanana ary Analanjirofo. Ho antsika rehetra mpampiasa ny ranomasina any amin'ny morontsiraka Atsinanana manontolo iny sy any amin'ny morontsiraka avaratra Andrefanosy iny dia angaviana tsy handrika mihitsy aloha hisorohana ny mety ho loza vokatry ny fisahotaky ny ranomasina. Ny any amin'ny faritra sisa kosa izany, faritra masina sisa dia mila mitandrina tsara satria mbola mikorotana ny ranomasina indraindray. Dia mirary faherezana ho antsika rehetra miara-mboiny ingane isika mba hiarina vetivety ao anatin'izao fahavoazana izao. Raha irosovatra ny amin'ny mety toetry ny andro ary isika dia mbola ny fisian'ny Eliakim ny an-dranomasina io no anisan'ny mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ny tsara aloha efa manomboka miposaka ny masoandro ary ho an'ny rapitso dia saika maraina mandraparivo ny andro amin'ny faritra maro manerana ny nosy no saika mifandimbidimby fotsiny raha ona sy ny masoandro dia misy ny orana any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Torak'izany ihany koa any amin'ny faritra Diana iny ihany koa no miandrandra izay orana izay ho an'ny rapitso. Dia torak'izay indray no vaovao azona roso mankasitraka be dia be antsika rehetra nanaraka ny meteo nandritra izay fotoana vitsivitsy izay tao anatin'ny fanaraha-maso akaiky any Eliakim iny. Mirary soa indrindra tompoko mandrapitafa indray.